Faly miarabanao tafaverina indray eto amin'ny tuto son gasy. Reto zavatra anankitelo reto amiko mila fehezinao raha te ho lasa lavitra ianao amin'ny fikirakirana ny son. Avy hatrany dia ho resahantsika tsakiandry izany ka atombokontsika amin'ilay fahatelo dia ireo effet audio. Mety efa hitanao tany hoany ilay sarina alika kely mampiseho an'ireo karazana effet audio dia izay indrindra no tiako resahana ato anatin'ity teboka fahatelo ity. Ireny effet ireny dia inserena ao anatin'ny piste anankiray mba ahafahana mikontrôle an'ilay son, ahafahana mampivoatra an'ilay son, ahafahana manome tsiro vaovao ho an'ilay canal anankiray. Tsy voatery ho avery kotanisana aminao daholo izany satria betsaka dia betsaka fa mba hampatsiahivana anao fotsiny dia tahaka an'ireny EQ, compresseur, noise gate rehetra ireny dia effet avokoa izany. Fa mila fehezinao fampiasana azy ary mila azonao sara an-tsaina ny fiasany. Maro loatra nefa ireo karazana effet araka ny efa nilazaiko teo aloha fa ny mahamora azy dia mila hainao par cœur, izany hoe tsy anjery ireo kategoria misy azy. Raha omeko ohatra ianao dia ao anatin'ny dynamique dia misy ny noise gate, ny compresseur, ny DSR, dia arak'izay ihany koa kategoria anankiray ny pitch zao ohatra dia ao anatin'izay ny ahitanao ny autotune sy ny transformeur vocal rehetra. Dia izay fotsiny no mila tadidinao tsy anjery dia mora aminao ny mahafantatra ireo karazana effet arak'izany. Ny faharoa dia ny chaîne. Ny chaîne mazava ho azy tsy ho azavaiko anao ihany koa hoe inona moa ny dikan'izay fa raha ohatra hoe ty micro izay tenenako ity zao manomboka eo amin'ny point micro dia mandeha any amin'ny fil dia misy traitement isan-karazany izay apetrako eo anatin'ilay izy izay ny voatonga any amin'ny sofinareo. Dia izay filaharan'ny traitement izay apetrako izay no antsoina hoe chaîne. Raha ka ohatra anankiray tena mazavitsika dia ireny pedal board izay ampiasain'ny guitariste ireny. Hitanao fa misy karazana effet betsaka izay miara-mipetraka eo dia izy no mandahatra azy arak'izay itiavany azy hoe tiany mandeha voalohany, tiany mandeha faharoa, tiany mandeha fahatelo, hatrany ka hatrany amin'ny farany. Iny zany lay fandehan'ilay chaîne. Ka izao anefa samihafa ny vokatra azo raha toa ka afamadika ny toeran'ny effet ao anatin'ny chaîne anankiray. Raha mbola resaka en série izay lazaintsika izay fa misy ihany koa ny traitement en parallèle, izany hoe tsy ilay lalana mahazatra ireny fa misy traitement apetraka en parallèle, ny reverb, ny delay, misy ihany koa ny compression. Izany hoe mifampitohy amin'ilay lazaiko tamin'ny teboka fahatelo teo rehefa fantatrao ny effet dia manomboka fantatrao ihany koa ny mametraka azy ao anatin'ny chaîne hoe aiza ny tokony ametrahako andreto mba ahafahako mahazo résultat tahaka an'izao. Ny teboka voalohany dia ny enveloppe sonore. Sarotra ny manazava azy amin'ny teny malagasy fa ho lazaiko ao anatin'ny description amin'ny teny frantsay fa mino aho fa ho azonao ilay izy. Fa raha hiteny aminao hoe ADSR, attaque decay sustain release dia efa henonao foana izany na dia indraindray mety hodinao fanina aza satria théorique be ilay izy. Rehefa manao traitement audio tsika na enregistrement ao anatin'ny ordinateur dia hitantsika ny sarin'ilay son. Dia iny courbiny mazava ho azy fantatrao fa rehefa miteny mafy dia miakatra ilay izy, rehefa miteny mora dia ambany kely ilay izy. Mila fantatrao, mila fehezinao ny fandehan'iny courbiny. Amiko manokana isan'ny zavatra tena mila hay voalohany sady tonga dia manokatra ny saintsika amin'ny fomba fikarakirana son ny fahafantarana ny enveloppe sonore. Raha feheziko ilay izy dia io zany ilay podrana volamena na hoe io mihitsy ilay safira izay hoentintsika makany amin'ny bijouterie avy eo ahafahantsika mamokatra tsara ilay zavatra azonao tiako tenenina. Rehefa hainao ny resaka enveloppe dia mora aminao ny tena mamea ny compresseur izay fantanina tena mipetraka foana sy miverina isan'andro eto amin'ny page. Hainao ny manao ny mastering ny son anao ary amaranako azy tsisy zava-miafina intsony ny son aminao. Ka izay aloha no resahantsika ato anatin'ity vidéo ity fa raha manana fanontaniana ianao dia apetrao ao amin'ny commentaire fa hovalintsika izany. Raha mbola tsy fantatrao dia manana chaîne YouTube isika tuto son gasy takisany ihany koa ny Instagram dia aza misalasala manaraka any sy misabone raha toa ka ilainao zany. Fa raha mba te hanohana ny chaîne ianao dia mba zarao amin'ny namanao dia afaka mametraka chaîne ihany koa ianao raha tianao ny zavatra ataontsika ao anatin'izay no ametrahako mandra-piona aminareo rehetra indray. Veloma.